Faramiarabanareo rehetra ny tokantrano andray ny tenako amin'ity androany ity ao anatin'ny fandaharana step by step isika izao anaraka indray ny toy ny formation ataony izenina mianada ety amin'ny suprématie imperfect ao anatin'ny lalao famarana no itsika izao sady efa mandehny exercice isan'andro melohan'ny examen ary mandeha ihany koa ny fampianarana sy omeny ny mpampianatra eto amin'ny suprématie imperfect ny amin'ity androany ity dia ao anatin'ny fanaovana pratique makasika ny lissage brésilien indray izy ireo andeha arahantsika ny makasika an'izay. Manomboka ao anatin'ny fikarakarana indray reto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfect reto finaliste moa izy ireo enina mianadahy izy ireo ny ao anatin'izay miatrika ny dingana famaranana izay toy izao indray zany ny volo izay ho karakaraina amin'ity androany ity arak'izao hitantsika izao tahaka an'izao no atao hoe volo crépus zany hoe crépus zany ny volo raisin'izy ireo amin'izao fotoana izao inona ny fikarakarana ho atao ho hitantsika eo zany atao tahaka ny ahoana zany reto volo ireto ary anahoana ny résultat any amin'ny farany any somary lavalava kely moa zany ny dingana izay hoarana amin'ity androany ity satria anao an'izay hoe lissage zay izy ireo androany dia ho aseho antsika tsara aloha zany ny qualité an'ny volo na ny type an'ny volo zany raha marimarina kokoa izay ho karakaraina izy enina mianada amin'ity androany ity dia ho jerevantsika rehefa avy eo zany hoe nanahoana ny fikarakarana azy ary inona kosa ny résultat mivoaka manahoana ny résultat an'izay zany dia andeha ary arahantsika avy hatrany ny asa zay ho ataon'izy enina mianada. Raha tahaka an'ireny zany ny volo izay tonga eto amin'reto mpianatra reto eto amin'ny suprématie imperfect atao lissage brésilien anahoana zany ny résultat rehefa avy eo fa isika aloha zany mbola tsy résultat fa mbola ao anatin'ny fikarakarana isika dia ho arahantsika ny fomba fikarakarana an'izay. Tsy le shampoing le nanasana volo indray fa shampoing hafa mihitsy indray shampoing le fanaovana technique zay indray zao ny ampiasaina rehefa manao ohatrany hoe frisy ohatra zao dia nefa shampoing ampiasaina madama tsy izay fa lasa shampoing hafa dia lasa vao mainka le volo lasa simba. Ho arahantsika ny fikarakarana an'izay volo izay ho atao lissage brésilien zany ireny volo tazantsika teo ireny tena volo crépus de crépus mihitsy ilay volon'ilay olona dia ahoana zany ny fomba fikarakarana azy tsy maintsy misy moa zany midingana arahana satria izay no mahafianarana amin'ny fianarana ary izay no mahafikarakaraana azy rehefa manao zavatra anankiray tsy maintsy misy étape arahanao ao ny étape voaloha étape faharoa étape fahatelo ka hatramin'ny mety ho faharoapolo any arakaraka ny zavatra atao ao anatin'ity fikarakarana volo ity fa eto dia zavatra tsy azo dinganina ihany koa dia ny fahadiovana izay miaraka tsara amin'ny asana coiffeur dia izay mahatonga ny miditra ao anatin'ny fanasana loha izy ireo ary arahana maso tsara mihitsy ary atrihany mpampianatra eny fanany mpampianatra aza dia manoro tsara an'izay fikarakarana volon'olona izay ary manara-maso tsara mihitsy ny fahadiovana hatraty akaiky ny sofina any ny potitry ny andrina rehetrarehetrany dia arahana maso tsara daholo ny fahadiovana hatrany ambany any amin'ny atoka manatrika an'izany akaika ny mpampianatra jerevana na ny pointe ny volo zany na ny aty anatiny akaiky ny cuir chevelu aty dia verifiena daholo mihitsiny satria tsy azo atao atsirambina ny fanaovana an'izay volo izay indrindraindrindra miditra ao anatin'izay hoe manao lissage brésilien zay zay ampiasa produit zany apetaka amin'io volo io dia isika moa samy mbola tsy misy mahay fa ho arahantsika tsara mihitsy hoe ahoana ny fomba fanaovany an'izay lissage brésilien zay. Pratika voalohany amin'ity androany ity amin'izay lissage brésilien izay efa nanao lissage zareo fa lissage tsotra zany araka ny terme tsotsotra ilazana azy fa ny lissage brésilien kosa dia androany izy ireo no anao an'izay étape voalohany izay mbola arahana maso eo ny mampianatra sy manoro tanteraka satria mbola théorie natao dia eto dia mampianatra tsara ny mpampianatra eto amin'ny suprématie imperfect. Misy moa ny produit izay natao tamin'ity volo ity zany rehefa vita sasa tamin'ny shampoing dia miditra indray ny produit manaraka izay misy temps de pause kely sady manara loatra ny fampianarana reto mpianatra ireto ary mandray an-tsoratra izy ireo
dia arahana tsara ny fepetra rehetra nomeny ny mpampianatra eto amin'ny suprematie imperfecta, indrindraindrindra fa nyresaka hoe fanaovana ny produit, ny temps de pause, ny dingana rehetrarehetra satria raha vao misy mifamadika izay a dia mety hanimba zavatra, hanimba ny résultat. Noho izany dia tsy maintsy raisina nitsoratra tsara ny zavatra tenenin'ny mpampianatra rehetrarehetra ahafahanao miverifia ny anatin'ny kahie zany rehefa tonga ny manano sarotra anao, rehefa tonga ny fotoana izay anaovanao ny asa. Fa any amin'ny examen tsy misy mpampianatra intsony ihany hoe hanoro hoe ohatr'izao ny fanaovana ny ity na ohatr'izao ny fanaovana ny ry a, fa efa samy mianatra nanaovana pratika. Ny mpampianatra mihitsy no mandray andraikitra ao anatin'ny fanaovana pratika voalohany a, manara-maso tsy mijery ny mpianatra ary mandray an-tsoratra. Dikan'izay tsy misy zany no hoe tsy hainay le fanaovana anazy satria tena ny traikefa rehetrarehetra nananana eto amin'ny suprematie imperfecta mihitsy a nomena an'ireto mpianatra ireto zany. Enina mianadahy izy ireo no mifaninana ao anatin'ity lalao famaranana amin'ny step by step saison 1 ity a, dia ho hitantsika zany hoe izy amin'izy enina mianadahy ireo no hoany amin'ilay telo voalohany ka ahazo asa atao amin'ny suprematie imperfecta, satria tena goavana dia goavana ity fifaninanana ity satria efa miakatra any amin'ny avolenta dia avolenta ny fampianarana, fa saingy amora kosa izy a raha tena manaraka ny zavatra rehetra no teneny ny mpampianatra. Ny mpianatra anankiray zany tsy zavatra manasarotra rehefa manaraka ny toromarika rehetra sy mihaino tsara ary malay an-tsoratra tsara ny fampianarana izay efa nomena zany a ianareo enina mianadahy. Eto kosa dia tsy ho an'ny olona maikamaika be ny manao an'izay lissage brésilien izay a, satria raha ho atao maikamaika le izy a mety na ny volonao raha misy produit tavela rehefa manao ny raisage a dia tena tsy mety izay zavatra izay. Fa ho an'ny olona tena manana fotoana tsara, vonona tsara ny fikarakarana ny volony a no manao an'le lissage brésilien zany a, fa tsy hoe maikamaika be ao anatin'ny 30 minutes dia vita daholo ny rehetrarehetra mahakasika an'izay lissage brésilien izay, fa mila fotoana kely le izy a satria zavatra tsara ny tadiavina ary tena amoaka n'ilay volo tena tsara. Na ho ana manokana zao dia efa tsy mahaly izay ivoahan'ilay résultat hoe anahoana le volo, fa entsika zao avy ny sasana le volo a dia efa mahita sahady hoe nanao gant tampoka nitazako teo a, manao gant misy zavatra ho atao matoa manao gant tahaka an'izao reto mpianatra ireto a, ao nefa mitsotsoka n'ilay volo zany manamaina moa zany ny filazana azy a, satria vita sasa ngamba nitazantsika fa efa tazana dia tazana hoe mahita fiovana sahady ianao a amin'le volon'le olona nefa vao avy nanaovana n'ilay nosasana teo zany le volo, dia tsotryn'le volo teo alohantsony aloha nefa hita zany fa miavaka zany hoe nisy produit tsara dia tsara zany nampiasaina tao anatin'iny fanasana loha iny a ao anatin'ny fanaovana ny lissage brésilien. Satria raha le volo tamin'ny voalohany teo zao hitantsika dia tena hoe crépus be le volo ary mainakina be mihitsy zany, nefa ny marina fe sasana zany dia mandomando fa tena raha mijery tsara kosa isika dia efa mahita sady ny fiovana eo amin'ilay volo a vao avy ny sasana fotsiny zany. Zany hoe misy zavatra natao zany tamin'io volo io izay tsy teneniko kosa ny anarany, fa ireo mpianatra ireo ihany no mianatra an'le izy a dia zareo mahalala anazy hoe ohatran'izao zany le mampivoaka n'le volo a rehefa ataony lissage brésilien. Fa mbola tsy iny akory le résultat dia hoe hoavitsika hanao brushing, mbola tsy manao brushing izy teo fa manamaina n'le volo dia nametaka gant. Ilaina zany le gant, fa misy inona no mampiasa gant ohatra ny dokotera reto mpianatra eto amin'ny suprematie imperfecta reto a, dikan'izay a misy zavatra karakaraina be ao a afa ho hitantsika eo zany a ny toyan'izay asa izay ataon'izy enina mianadahy amin'ity androany ity izay. Miditra antsehatra amin'izay ny mpampianatra eto amin'ny suprematie imperfecta manao ny fampianarana an'ireto ankizy reto a, satria
miditra ao anatin'ny tena fanaovana ny lissage zany tsika zao. Ampiasa produit tsika, inona ny produit ampiasaina, ny anaran'izay zareo ihany mahafantatra anazy inona ny produit ampiasaina ao anatin'ity fanaovana ny lissage brésilien ity fa ny fanosorana azy zany hoe ny teknika fanaovana azy no atorony mpampianatra eto amin'ny Supremacy and Perfect hoe ohatran'izao indray ny fanaovanareo an'ity volo ity rehefa manositra n'ilay produit zany. Manao essai kely izy ho toromarika omenan'ny mpianatra dia avy hatrany dia mandray ny andraikitra ny mpianatra. Ireo sandratra zany aloha zany no groupe voalohany manatanteraka ny asa satria tazantsika efa tsororoa zao zareo eto ihany koa i Jessica sy Larissa no miara-miasa zany. Anao zay ampivoaka ny volon'ity olona anankiray ity amin'izay hoe anaova atao lissage brésilien izay dia hitantsika zany rehefa avy eo ny résultat fa zao aloha zany dia eo amin'ny fanosorana ny produit ka hatramin'ny volo kely tena hoe fohy dia tsy maintsy ezahanao ny hanositra produit an'izay volo izay satria manjary hoe ny an'ny sasany tsara be rehefa avy eo nefa ny sasany miverina tamin'ilay teo ihany dia le bofabofaka be reny le volo sisitsika dia tsy mitovy zany ilay résultat fa tena tsy azo misy dinganina mihitsy amin'ny fanosorana n'ilay produit. Ao kosa ny mbola manao ny rinçage ato ikandisy inoro zany izy ireo ny groupe anankiray miaraka satria tsy miaraka tafiditra eo bac de lavage ny miankina amin'ny zavatra natao dia somary tara kely zany nareo roa aloha fa ny aty amin'ny ilany aty efa manao an'izay resaka produit izay zany manositra produit dia araha-maso akaiky ihany koa satria manara-maso ny jury ny fomba fanaovana azy fanaraka tsara amin'ny nataon'ny mpampianatra teo dia ary miverimberina eo ihany ny mpampianatra mijery ahintsy io rehefa misy tsy mety dia ahintsiny rehefa misy mbola tsy ampy dia miteny apio ty fa tsy ohatr'izay le niteneniko teo mila manaraka tsara satria résultat tsara ny tadiavina eto satria raha ohatra hoe mandany fotoana eo kosa ve le olona anankiray mipetraka ela be eo amin'ny seza io izy nefa ny tsy mety eo ihany ny résultat amin'ny volo mivoaka dia faty antoka izay fa tsy mahafaty antoka mihitsy ny tonga atao amin'ny Supremacy and Perfect fa ny fampianarana nomenandreo mpianatra ireo dia fampianarana tena tsara ary tena amoaka ny volonareo cliente zay tonga ato amin'ny Supremacy and Perfect ho tena any amin'ny tsara dia tena tsara mihitsy. Dia inona dingana zay mbola ho atao fa eto aloha dia mbola ao amin'ny fanosorana amin'ny produit satria tsy maintsy raha fazoko an'izao tsisy hoe dinganina fa izy rehetrarehetra dia hosorana daholo ary misy ihany ny fepetra hoe zao centimètre miala eo amin'ny cuir chevelu an'ilay olona no hosorana na izao centimètre dia iny moa zany lesona omenan'zareo mpianatra fa ny antsika tia tokantrano sy tsika zay mijery dia mijery ny fanaovany azy dia mba mitazana koa tandremy sao manositsotra zavatra amin'ny volo any nareo ka hoe mifidifidiana daholo produit rehetrarehetra io dia mba hanao an'izao teknika zao fa misy zavatra ianarana io vary samy hafa daholo ny produit fa tsy hoe rehefa produit fatao amin'ny volo dia hosoranao tsy azo atao zay fa dia tandremy dia tandremy hitantsika efa zao le volo tena crépus be io tamin'ny voalohany fa rehefa nysasana izy aloha dia efa hita ny fiovana fa mbola tsy io le izy mbola tsy io le zavatra tadiavintsika eto fa tsika koa samy miandry efa tena hoe samy tsy mahandro moa zany fa dia miandrytsika aloha satria mbola mikarakara azy zareo ka ataotsika ahoana tsy azotsika terena zareo hoe alefaso aingakaingany ity fa volo ity fa zay maika hijery an'ilay sarin'le volo rehefa vitako izy ary zao mbola mikarakara dia manapaharetana kely tsika tatokantrano ato fa rehefa mivoaka kosa ny résultat dia tongava indray nareo aty amin'ny Supremacy and Perfect rehefa tonga ny fotoana hoe misy ny fanaovana an'izay lissage brésilien izay dia rehefa hanao volo zany nareo dia rehefa misokatra ny Supremacy and Perfect dia aty manao volo fa tsara be mihitsy ny résultat azonao avy aty amin'ny Supremacy and Perfect indrindra moa fa ny Supremacy and Perfect dia manana ny produit anazy manokana mihitsy satria mamokatra produit ihany koa ny Supremacy and Perfect zany hoe produit cosmétique dia mbola ho lancena zay ho fantatsika rehetrarehetra hoe anahoana mbola isy ny échantillon zany ny essai zay atao ho jerevanareo hoe nanahoana ny voaka ilay volon'ilay olona rehefa nampiasaina ny produit noforonony Supremacy and Perfect na hoe produit vokariny Supremacy and Perfect fa eto aloha zany dia mbola mikarakara izy enina mianadahy manao zay ampivoakany io volo io mbola ao anatin'ny fanosorana ny produit zareo zay araha-maso tsara mihitsy satria sao dia misy partie na toerana tsy misy an'ilay produit akory
dia lasa tsy feno 100% ilay résultat tadiavina zany satria matoa atao tahaka an'izao io voaloha dia misy résultat ilaina amin'ilay izy ary matoa raha maso tsara mihitsy misy résultat tadiavina tsy azo atao atsirambina satria manjary mangarika be ozy ny fitenenana ilay izy hoe tsy mitovy zany ilay voaka an'ilay volo ohatra ny any ambony mbola mijanona crépus ny aty ambany lisy dia tsy hitantsony ilazana ilay volon'ilay olona zany rehefa avy eo dia mila raha maso tsara ny mpampianatra dia tsy mitsahatra mihitsy mandalo eny amin'izy enina mianadary eo mijery ny fomba fanaovana azy dia nanaraka tsara nytoromarika izay nomeny ve ilay fanosorana ilay produit teo satria rehefa avy eo io any amin'ny résultat io hita amin'izay ny kitoto raha manao kitoto zany ianao dia hita any ny kitoto hoe teto kosa tena natao kitoto satria tsy mivoaka ilay izy satria ny mpampianatra mampampianatra azay dia efa mafantatra tsy enjery hoe zao ny olona tamin'ity volo ity matoa tsy mivoaka ilay izy mitanjona eto zany dia mahay ny mpianatra mivoaka tsara ihany koa ny résultat tadiavina ao anatin'ity fanaovana ny lissage brésilien ity izay tsy maikamaika mihitsy ahitantsika amin'izao zao fanosorana ny produit fa tena misy fotoana ilaina ao anatin'ilay izy satria misy tandremana ihany koa anatin'izay fa tsy hoe hososorana dia iositra produit daholo hatrany amin'ny tarehan'ny olona any na any amin'ny hodi-dohan'ilay olona any fa mila fitandremana be mihitsy misy teknika fanaovana an'izay izay efa hainy izy ireo moa izay teknika izay satria nampianariny mpampianatra teto amin'ny suprématie and perfect izany andrasantsika paharetana mihitsy andrasantsika mihitsy ny résultat ohatran'ireny hoe miandry baolina maty ireny zany tsika eto fa eto indray dia miandry ny résultat n'ilay volo atao lissage brésilien zany fa ho anareo any atokantrano any manatony ety amin'ny suprématie and perfect rehefa anao volo rehefa tonga ny fotoana izay isokafana fantatrareo eto amin'ny radio télévision na CFF fa ihany mantsiny hoe efa misokatra ny suprématie and perfect fa amin'izao aloha dia mbola manome formation reto malagasy mitady asa ireto tsika mba tsy lahatra lava be any amin'ny zone any izy ireo rehefa mba misy anankitelo kosa ve voarainy suprématie and perfect zany miena zany ny olona milahatra mitady asa dia tena efa zava-dehibe zay ary tena zava-dehibe mihitsy izay hoe misy miena ny olona milahatra asa eny amin'ny arabe izay mampalahelo dia mampalahelo ka izy ireo moa zany misoratra anarana ary lany tao anatin'ny tirage dia niady mafy koa izy tao anatin'ny fifaninanana satria 420 mianadanga zareo nifaninana tao anatin'iny step by step saison 1 iny fa enina sisany tavela satria niezaka izy nisy ezaka natao tao na dia efa nisy ratsiratsy any azy any noty fa nisy ezaka kosa dia rehefa avy eo tafiakatra dia mila manao ezaka mafy aty amin'ny famaranana sao dia efa tafiakatra aty amin'ny final zay vao tsy mahazo an'ilay telo voalohany indray dia sahirakirana kely any amin'ny fitadiavana asa indray rehefa avy eo satria ho an'ny telo voalohany dia mandray asa atao amin'ny suprématie and perfect izy mahazo asafetrana izy zany dia samy manao ny ezaka zany ny mpianatra amin'izao fotoana izao mamita ny asany vita zay ny fanosorana produit ho an'ny Jessica sy izy miaraka amin'eo sy Larissa dia hiditra midingana manaraka izy tsy haiko hoe inona midingana manaraka ataony zany satria vita zany ny fanosorana an'ilay produit dia hitantsika misy mitsoka amin'ny alalan'ny brochine indray zany aloha vita indray iny midingana manaraka teo amin'ny fanosorana ny produit izay nataony izy ireo dia makaina kely zareo zany tena marina zany manao temps de pause an'ilay volon'ilay olona izay vao avy nosorana produit teo ilay izy jerevy tsara ilay volo zao ilay volo zao mbola tsy vita izy io fa inona ny résultat rehefa avy eo satria raha hitantsika amin'izao dia sarotra mihitsy aloha ny atonga an'izao volo izao ho lasa lisy na hoe ho lasa tsotra zany ilay volo hoe tsobolo be fa tena tsy haiko aloha izay ho résultat azo eto fa miandry dia miandry mihitsy satria zao zany ilay volo zao jerevy hitantsika zao ohatr'izao ilay volo mbola tsy vita efa nosorana produit fotsiny dia aloha akaina aloha reto mpianatra reto dia manao temps de pause ihany koa ilay volo dia hitantsika eo ny résultat vita zay ny temps de pause dia tazantsika miova indray ny sary ataony zareo zany inona indray ny ataony
le volo avy nisy produit teo iny a dia hitantsika fa misy mitsokatsoka amin'ny brushing moa zany zareo mahafantatra ny antony fa maninona ny atao an'izay a fa ny antsika sary hitantsika sy ny zavatra ataony no tantaraintsika fa tsika tsy mahay an'le teknika zany hatreto hoe inona le teknika maninona ny antony a atao ohatran'izao le volo avy nisy produit a fa maninona tsy toa dia sotomina atao brushing zany zao aloha zany ny zavatra misy hitantsika eto dia izay no arahantsika satria tsy anareo any tokantrano any no ampianarina manao an'le izy a fa isika miandro hoe izy amin'izy ireo zany a no andresy ao anatin'le hoe fifananana step by step dia mbola omena ny formation sady mitoy ny formation mandeha ny fifananana mandeha ny fitsaranan'izy ireo a dia izay le zavatra tadiavintsika zany a fa isika tsy hoe mianatra manao volo eto amin'ny fahitalavitra so dia arahanareo fotsiny eo izay zavatra misy eo a fa misy teknika daholo io zavatra atao io ary misy qualité ana volo na hoe type ana volo tsy mahazaka ny produit anankiray zay ampiasaina fa so dia hoe zay produit hitanareo any dia ampidirinareo daholo fa makanesa dia amin'ny supremacy and perfect rehefa anao volo dia atianao ny atao volo rehefa misokatra ny supremacy and perfect. Tsy ho ela dia efa ho tonga izay examen izay ataony izy enina mianadahy izay hifanitsana amin'izay izy ireo hiady ny hiasa atao amin'ny supremacy and perfect dia mbola tsy vita le volo mbola tsy vita izy teo fa ao anatin'ny fanaovana ny fer indray izy ireo amin'izao fotoana izao dia mety gaga nareo any tokantrano any fa ahoana le volo teo fa isan'andro le volo vita brushing dia avy eo ataony zareo fer fa maninona ity volo ity zany no toa dia atao fer le izy fa tsy atao brushing. Io volo io mbola tsy vita io volo io amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy hoe manao fer anao finition zareo akory hoe anao finition an'le volo dia hoe mody amin'izay le olona fa vita le volo fa tsy mbola zay io ataony io fa ao anatin'ny teknika zay anaovana ny lissage brésilien araka ny teknika zay ampianarany supremacy and perfect dia izao no fanaovany azy mbola le volo avy nasiana produit iny dia nisy temps de pause dia avy eo izy manao an'izy amin'ity fer ity zany somary hitantsika fa mandray mèche manify dia manify izy ireo amin'ny fanaovana an'le fer manify dia manify mihitsy dia tsy vitany hoe indray mandeha na indroa na intelo na inefatra na indimy fa maromaro mihitsy ny fanaovany an'ity fer ity ao anatin'ilay fanaovana an'ilay lissage brésilien dia tsy haintsika aloha le antony hoe fa maninona le izy toa dia natao any fer iny fa isan'andro natao brushing fa mampianatra mpianatra dia dikan'izay mahay izy ireo fa ny antsika dia jerevantsika hoe rehefa natao an'ireny fepetra rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra nataon'ireny dia ahoana ny résultat rehefa avy eo zany ity volo atao ity zany dia volo mbola tsy vita izy io ka hoe vita io fer io dia andeha amin'izay dia akasaritsika so dia manantena be nareo hoe efa akasary zany dia efa iseo le résultat n'le izy fa mbola eo ampikarakarana mihitsy zareo na izary zao mbola tsy mahafantatra hoe inona ny dingana manaraka zay ho ataony ao anatin'izay fer izay fa raha ao anatin'ny eritreritro zao dia hoe mety vita zany ny fer dia toa dia ataony brushing indray io zany dia mifamadika le izy fa matoky fa mety zay aloha le izy fa eto zany dia samy mijery tsika aloha zany dia samy mijery fa dia ny anany ny tantara zay zavatra hita amin'ny masoko eto ampanaovana azy eto dia tantaraiko daholo ny zavatra ataony zareo zany dia tena hoe zay ny ataoko hoe tsy vitan'ny olona hoe maika be kanefa rehefa teo manja araka ny filazantsika anazy dia mila manam-paharetana ihany koa satria mitady an'le fahamanjana ny vehivavy manko dia tena mitady an'io hoe manjamanja io mihitsy indrindra tena tia mikarakara volo mikarakara tarehy mbola ho avy moa zay fikarakarana tarehy zay fa eto aloha ny volo satria rehefa vita tsara ny volo dia apetaka amin'izay ny maquillage dia tsy afa-po ianao dia atao koa ny hoanao atao ny onglerie dia rehefa mbola tsy afa-po ianao dia atao koa ny hotongotra dia tsara be daholo rehefa avy eo ianao mandeha miantsena dia rehefa avy miantsena ianao dia mividy an'le akanjo tsara be ireny ohatra dia mivoaka amin'izay ny amanjanao zany rehefa avy eo dia eto aloha zany mbola vehivavy ny karakaraina ho atao manja
fa rehefa lehilahy indray ny karakaraina dia zay le hoe atao bogoso izy zareo atao bogoso izy tsika zay ny lehilahy zany fa zao aloha zany mbola manamanjamanja ny vehivavy amin'ny fikarakarana amin'ny volo lisage brésilienne atao amin'ity androany ity dia miandrytsika hoe manahoana mivoaka an'izay lisage brésilienne mbola elaela izy ity fa manana faharetana ao anatin'ity fandarana step by step androany ity. Mandeha ny fanaraha-maso mandeha ny fijerevana an'izy ireo izy ireo ihany koa mila mifampiteny ao anatin'ny zavatra atao satria mandeha gropy tsororoa izy ireo zao amin'izao fotoana izao dia anjarany koa mifampiteny mifanoro arak'izay nampianariny ny mpampianatra teto amin'ny suprématie imperfect rehefa tonga ny examen tsy mandeha tsororoana tsy telotelo fa mandeha tsirairay ary samy manana ny asany ary tsy afaka hifangalatahaka mihitsy na hifampiteny ahoana moa ny fanaovana an'ilay izy fa eto ny mpampianatra tonga teto dia ny mampianatra dia manoro dia anjaranao mitadidy sady mandray an-tsoratra dia mianatra lesson dia rehefa tonga ny examen tsy misy hoe azafady tompoko madama na azafady tompoko monsieur fa tsy maintsy mandeha rery amin'izay ianao ao anatin'ny fanaovana izay examen izay dia mila manao ny ezaka rehetrarehetra aizana tsara zany ny zavatra ampianarina eto amin'ny suprématie imperfect midonaka dia midonaka izy zany ary hitantsika moa fa manao casse-bouche zareo mahery dia mahery zany ny fofony ny volo ny dikan'izay fa rehefa tsy te hanao casse-bouche moa zareo dia mitsoahana indray le casse-bouche fa mety efa reraka ny orony amin'ilay mitapinao anaty casse-bouche ao efa ny tokony ho izy dia mipetaka ny casse-bouche-nareo satria matoa na asiana le casse-bouche dia ilaina zay ao anatin'ny fikarakarana an'ireo volo rehefa manao ny produit tahaka an'izao zany dia vita zany ny vita le fisintomana an'le fer teo dia hitantsika fa hafa kely mihitsy le izy satria za zao mieritreritra hoe avy hatrany dia atao brosina na hoe tonga dia maka sary fa tsy zay fa mbola niverina ety amin'ny bac de lavage indray zany hoe atao lavage indray zany le volo ho sasana ile mandeha indray le volo fa misy antony zay mbola ho sasana zany le volo aiza koa moa zany ny volo hoe mbola nisy produit dia avela amin'iny fa tsy maintsy mbola mandeha indray ny ray ny sasy hitantsika amin'izao fa tsy fanaoko tontolo izy satria anao zao ny atokantrano any raha tsy mahay dia hoe lisage brésilien dia toa dia napetaka ao le izy dia nataonao an'izay nanaovanao anazy teo dia tsy fantatra ntsony ny fihefarahan'ny volonao rehefa avy eo hoe vita tsara sa tsy vita tsara simba sa manahoana satria ny produit matoa misy temps de pause io arahana ny temps de pause hoe zao minitra ihany fa raha mihoatra ny 100 minitra dia mety zavatra hafa no miseho eo dia tsy azo atao mihitsy manao atsirambina izay na hoe mianatranatra fotsiny any an-trano any fa manatona dia amin'ny suprématie imperfect dia aty mianatra aty nge mianatra mahafinaritra be ny mianatra aty amin'ny suprématie imperfect dia mampianatra manao volo fa eto aloha zany zao dia reto mpianatra eto manao formation nen'izy ireo gratuit fa ny suprématie imperfect ihany koa dia afaka mampianatra dia mandoha volo ianao raha ohatra ka ho anao zay mba manam-bola kosa ve dia tsy andoha volo fa ho any tsy manana asany tsy mandoha volo. Nanao lisage nataonay androany lisage brésilienne efa mehitako dia mehitako mihitsy ny fivoakan'ilay volo jerevo tsara le volo zao efa hitantsika hoe ahoana ny fivoakan'ilay volo mbola tsy vita hatramin'ny farany izy io satria ao anatin'ny fanaovana ny fer zareo rehefa vita indray le raha insage teo nisy zavatra mbola natao maromaro tao fa iny moa teknika an'zareo coiffeur iny tsy ho afaka ho alefako eto mihitsy satria secret en suprématie imperfect kosa zay fa ny antsika dia mijery hoe manahoana ny atsaran'le izy dia jerevo tsara le volony savoritaka be ny savovona teo tena hoe mibovobovoka sy ny savovona be iny dia jerevo tsara le izy jerevo le izy tena efa mahita fahafahampo mihitsy ao anatin'izao jereva nge le client te mijery ny fitaratra mijery ny paoziny tena hoe tsy manam-po mihitsy hoe nanahoana izy ao tena ohatr'izao ve zany efa rahan'ity voloko ty efa vita fera finition izy io dia vita brosine ho an'izay mbola tsy navita dia mbola manao ny anazy dia ho jerevantsika ny résultat fa ho jerevantsika ny résultat fa maika be nareo hoe aiza le volo teo dia ho jerevantsika ny avant ho jerevantsika ny après an'le volo dia andao ary ho jerevantsika izay.
tena mahafinaritra dia mahafinaritra tsara be ny fampianarana nomena reto mpianatra eto amin'ny suprematie imperfecta ireto. Ilay volo zany zao tamin'ny voalohany dia araky tazantsika io fa tena crépus de crépus le volo ary tena hoe maina dia maina le volo. Fa rehefa natao lissage brésilien tato amin'ny suprematie imperfecta dia ohatra zao ny fivoaka an'le volo zany le olona ohatra n'izao ny fahitantsika anazy tena hoe mahafaly dia mahafaly mahita an'le résultat zany tena tsara dia tsara mihitsy n'le izy tena hoe mivoaka nefany mbola mpianatra nanao an'ireo volo ireo mbola mpianatra no nanao an'ireo volo ireo nanatanteraka an'le lissage brésilien. Fa raha ohatra zany kanefa olona efa professionnel tena hoe ato amin'ny suprematie imperfecta ataontsika ny mpampianatra mihitsy ny mandray an'le volo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mbola manahoana ihany koa ny fivoakany dia nefany ity avoany ity mbola pratika voalohany nataon'reto mpianatra finalista eto amin'ny suprematie imperfecta ireto pratika voalohany fa pratika faharoa zany efa manana traikefa izy anahoana ny résultat ary rehefa any amin'ny examen efa manana traikefa manana traikefa izy dia manahoana ny résultat dia anjara mpianatra tsirairay avy zany manaraka ny teknika rehetra nomena teto amin'ny suprematie imperfecta. Fa atsika kosa dia mitelona rora ve tsika nefa tsy sakafo le izy fa zay moa le fomba fitentsika mitelon-drora mitsy nahitan'le izy tena hoe miaika an'izany atsaran'ny volo zany rehefa vita lissage brésilien tato amin'ny suprematie imperfecta. Dia tsinjiko tsara le hoe suprematie imperfecta satria ny teknika dia tsy mitovy fa ny teknika zay amin'ny suprematie imperfecta dia efa any amin'ny tena hoe faratampony ary faratampony mihitsy ny omena reto mpianatra ireto. Anjaranareo sy samy manararoatra ao anatin'ny fianarana fa dia izay indray ny azona tolotra ho anareo tatatokantrano tato tamin'ny fandarana step by step tamin'ity androany ity lissage brésilien noentina taminareo teo dia amin'ny manaraka indray manome fotoananareo ao anatin'ny fandarana step by step. Matoky sy mino fa afa-potanteraka nareo tao tokantrano tao nahita ny résultat an'ireny volo natao lissage brésilien ireny. Mahafinaritra be mihitsy ny mahita azy ohatran'ireny ny fampianarana ato amin'ny suprematie imperfecta manome zavatra tsara dia tsara ho anareo any tokantrano any sy ho an'ny mpianatra ihany koa. Dia izay indray ny fandarana step by step tamin'ity androany ity dia mametraka veloma mandram-piona ho aminareo any tokantrano any veloma tompoko.